lanterna vaovao ary mitovy any amin'ny fireneny rehetra efa mandroso no tsy maintsy olanjainy ny fiarakaretsaka manomboka izao eto amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Mikarakara izany ny fiambanan'ny mpitatitra fiarakaretsaka na ny taxi sy ny eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Nambaran'ny colonel William nandritra ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety fa mba ialana indrindra amin'ny fiarakaretsaka tsy manara-dalàna no anton'izany rehetra izany. Miaraka eto izahay sy ny mpikambana ao anatin'ny taxi. Inona ny antony iarahana eto dia misy projet anankiray izay iarahan'ny commune urbaine Antananarivo sy ny mpitatitra taxi eto anivon'ny tanàna Antananarivo. Inona lay projet iarahana? Lay projet iarahana dia anombohana anazy dia fanatsarana an'io matianina ity fitaterana taxi eto tanàna Antananarivo ity. No anombohana an'izany dia efa nisy fanombohana teo aloha izay fanatsarana an'io taxi io efa nanao an'izany ny commune teo aloha teo. Amin'izao fotoana izao dia misy ihany koa fizarana ny lanterne vaovao izay azo lazaina fa eran-tany dia mampiasa n'ity lanterne karazana lanterne anankiray ity. Inona moa no tena mampiavaka an'izy ity? Ny tena mampiavaka an'izy ity dia saika ny bahana tanteraka ny tafona tomobila ary tsy afaka hoalana ho asorina izay ahitana tombontsoa be dia be ho avy eo ny fanazavany ao amin'ny bureau mpitatana an'izany taxi izany. Fa no an'ny commune kosa dia voalohany indrindrany dia ho tatitra ho matianina ny taxi eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Voalohany amin'izany dia ny fanovana lanterne, ny fizarana lanterne maimaim-poana iarahana amin'ny mpandraraha anankiray ao anatin'ny fitantanana 3P. Fahatelo, amin'izany amatianina ny fitaterana taxi izany dia isy ny fanofanana an'ireo chauffeur izay izara anankiroa. Ny chauffeur izay efa nanana an'ireo capacité ho an'ireo zoky izay efa tany aloha tany dia recyclage no atao amin'izy ireo. Ny faharoa indray dia ho an'ireo zaza na tanora aty aoriana izay hitantsika fa sarosarotra ny fitadiavana asa amin'izao fotoana izao dia tsy hoe ho ahiliky ny commune urbaine Antananarivo akory izy ireo fa ihany kosa misy ny fanofanana anazy ireo izay natsoina hoe formation dia isy ny mazava ho azy moa raha anatina formation izany dia isy ny adina any amin'ny farany izay iarahan'ny rototo sy ny centre anankiray izay antsoina hoe Omavette eo ambanin'ny fitarihan'ny piahan'ny commune urbaine Antananarivo ihany koa, fiahin'ny commune urbaine Antananarivo ihany koa. Ny fahaefatra dia mitaky fanatsarana ireo fiara hatrany izahay satria aoka amin'ny mamatianina n'io hoezahana, amin'ny mamatianina n'io fitaterana io dia hoezahana ho hatrany ho tsara ny fiara izay ilanja an'io lanterne vaovao io. Tsy manilika akory izany hoe ho an'izay fiara ratsy izany dia tsy ilanja an'io mihitsy fa hanana fotoana ho lavalava manana an'izay fiara ratsy, na hoe azo atao angambany hoe fiara izay tsy lany vizity sy contre vizity dia mety tsy afaka ilanja an'io aloha, fa rehefa ho tonga ny fotoana ho lany ao anatin'izany vizity sy contre vizity izany izy dia afaka ilanja tanteraka an'io lanterne io. Ary tsy hanavahana tomobile fa sao manana eritreritra indray ny sasany rehefa aveo fa hoe ny tomobile taloha
zay efa antitra zany dia mety ho ahiliko ny commune satria mandeha ny feo fa hoe hosoloan'ny commune tomobile aty aoriana daholo ny taxi tsy marina zay fa zay tomobile mendrika hitondra n'izany lanterne zany dia ho zarainy ny commune n'izany maimaim-poana fa tsy hisy na raim-bilanja ary ho alohan'ny taxi